Vao shampoing Style Vulperi. Vaovao, vao shampoing citron, papay sy menthe amin'ny sachet sy tavoahangy. Vao shampoing manolotra anao ny vaovao. Ny magasin Sharp eo akaiky ny pompier tsara lalàna manolotra anao ny vaovao. Raharaha valy manana marika didim-panjakana laharana 420 sy 910 no nandefasana ny filoham-pirenena teo aloha marika ravaly manana any amin'ny toerana manokana voaro any Antsiranana. Raha ny voarakitra ao anatin'ny gazety-mpanjakana ny Repoblikan'i Madagasikara dia nisy ny filakevitry ny minisitra natao ny 13 ny volana oktobra 2020 daty nahatongava ny filoha teo aloha teto Madagasikara. Sy nahitana korotana teny Anosy nandritra ilay toy vakan'olombelona ny tanterahany Wake Up Madagasikara androany maraina. Olona manodidina ny 50 no tonga nitaky ny anafoanana ny delestage sy ny fahatapahany jiro. Enina tsy ariarisa taona ny vola ampiasain'ny orinasa malagasy iray anaovana azo noely. Raha tamin'ity taona ity dia niakatra 7 hetsy ariary izany noho ny fiakaran'ny vidin'ireo akora. Mbola tsy manana ny toerany amin'izao fotoan'izao ny orinasa madinika eo amin'izay tsena izay. Gérard Rakotinirina no mitarika raha ny vokatra vonjimaika voaray avy etsy centre de presse malagasy niena nisan'ny mpifidy raha oharina tamin'ny fiodinana voalohany amin'ny fividianana izay ho filohan'ny holavitry ny mpanao gazety. Vous cherchez un magasin spécialisé sur la vente des appareils électroménagers et dérivés? Le magasin Sharp Tsarlalan vous propose toute une gamme de congélateurs, réfrigérateurs, lave-vaisselle, machines à laver, téléviseurs, home cinéma, des robots multifonctions et divers types de petits électroménagers. Les appareils de marque Sharp sont garantis 12 mois avec un service après-vente auprès du magasin. N'hésitez plus, choisissez le magasin Sharp Tsarlalan, représentant des marques Sharp et Séverin. Sharp Tsarlalan, à côté pompier, Sharp, une vie équipée. Vao Kolo, naturali, kokoza tusanzatu. Vao Kolo, si mi paritaka. Vao Kolo, si mandutu, sagmora wetina. Vao Kolo, azuatku. Vao Kolo, zara kalto. Vao Kolo, si matauta urana. Zara. Okay. Yeah. Mora, ampiasena. Vao Coco. Tsara uzao. Zato ariary. Tongolo voatetika, miavy kotomila, paty, ampio sardine Annie. Vita ny sakafo. Sardine Annie, ankafizo amin'ny fotoana rehetra. Mofo mikarepoka, tetika voatabia, ampio sardine Annie. Vita ny sandwich. Ankafizo amin'ny fotoana rehetra ny sardine Annie. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina, mora vidy. Soc à vitre en Outapenac. Menuiserie en aluminium. Rideaux métalliques. Volets roulants. Vitres. Tôle. Soc à vitre en Outapenac. 020 22 682 28 033 11 256 63. Soc à vitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. Bonjour G. Salut G. C'est un G fahita. Ndao kimba yaraka. Ndao are. Fidetana rehetra ariary na 500 000 francs atao-baolaiky dia mahazo ticket tombola ray. Dia io na voaloka mety ho azo. Ticket ny loka voalohany
mandray sanjara ary fa mety anao nitsiki ny vitana ka hibata lay télégoavanbe tandreny sotara loka 20 pesona tondro baolaimanao fety milay miaraka amin'ny baolay. Une grande promotion pour tous les clients chez Lefmate pendant la fête de Noël et le Nouvel An. Des remises seront offertes pour les salons allant de 25% jusqu'à 50%. Meubles de bureau, 30% à 35%. Salle à manger, vaisselier, table basse, 25%, 30%. Des cadeaux surprises attendent les clients pendant cette promotion. Lefmet, Anoussat. Ankasitrany ianao tombo kilasy sy mivavy manjoy hatrany fahita lavitra ny Kolo TV amin'izao asabotsy arivo izao miarabanao ary manasanao anaraka ny fampalam-baovao hatramin'ny farany. Vaovao mampalahelo no isantarantsika ny fampalam-baovao amin'ny tianio ity ndao sy ny fahafatesana omaly alina i Clément Ravalson filohany antoko amana antoko miomboneza Zakaratsy Ivina isan'ireo kandida latsaka ovidiny izy tamin'ny fifidianana filohampirenena farany teo. Izahay eto amin'ny Kolo TV sy ny Kolo FM moa dia mirary fionona feno ho an'ny fianakaviany. Raha marika ravalomanana kosa indray araka ny fanarahinao tany anatin'ireo lohatenim-baovao didim-panjakana larana fa 4.4 tsipika 5.9 no nandefasan'ny filoham-pirenena teo aloha marika ravalomanana any amin'ny toerana manokana voaro any Antsiranana raha ny voarakitra ao amin'ny gazety mpanjakana ny Republikan'i Madagasikara larana fa 2.903 bis dia nisy ny filan-kevitry ny minisitra natao ny 13 oktobra 4.4 farany teo ny androny nahafantarana natonga ny ravalomanana marika teto Madagasikara. Io filan-kevitry ny minisitra io nanapahan'ny fanjakana ny ametrahana azy any Antsiranana ny antindin'izay vetrany. Fanapa-kevitra niraisan'ny fanjakana malagasy nosondiavin'ny filoham-pirenena nandefasana ravalomanana marika tany Antsiranana. Filan-kevitry ny minisitra manokana no nandraisana izany fanapa-kevitra izany araka ny voalaza atao amin'ity gazety mpanjakana ity. Dekre noraisin'ny fanjakana izany hoe fanapa-kevitra politika mikasika ny fitantanana politika no natao ary ny lalàna enimpolo tsipika 13 mikasika ny fandravana fikambanana sy fanokanana toeram-ponenana ireo olona everina fa hitondra any amin'ny fanakorontanana no nampiaran'ny fanjakana. Naterina tamin'izany fa ho fitandronan'ny filaminam-bahoaka sy iantohana ny fiarovana azo manokana no nanokanana azy tany Antsiranana amin'ny toerana voaro. Mazava ho azy fa olona ina iteraka korotana ka ambenana manokana izany marika ravalomanana raha ny voalaza n'ity dekre ity. Tsy mitombona araka izany ny voalazan'ny ministry ny fitsarana fa momba ny hoe tsy migadra i marika ravalomanana na tsy fampidirana amponja mivantana aza dia tsy ny olon-drehetra ina iteraka korotana no atoka-monina tahaka ity filoha teo aloha ity. Tsy mitombona ihany koa anefa etsakilan'izay ny filazan'ny mpisolo vava ny marika ravalomanana fa hoe tsy misy taratasy manamarina ny fiazonana ny ravalomanana any Antsiranana. Ity didim-panjakana ity dia manamarina fa fepetra noraisin'ny fanjakana mazava ny ambenana azy amin'ny toerana voatokana. Ireo mpisolo vava ny marika ravalomanana izay nilaza tamin'ity anio ity fa tsy mahafantatra momba ny fisian'ity dekre ity izay nandefasana ravalomanana tany Antsiranana akory roa volana aty aoriana. Tsikaritra ihany koa fa 5 tompona ndraiky mpanjakana no nanatrika sy nanao sonia izany dekre izany. Tsy ao anatiny ny ministry ny fiarovam-pirenena, ny sekretera-mpanjakana miadidy ny zandarimari-pirenena sy ny ministry ny atitany na ny ministry ny fitaterana izay voakasiky ny raharaha iny mivantana. Ankoatra ny prime ministra sy ny filohan'ny republika ary ny ministry ny fitsarana kosa sy ny ministry ny polisy dia isan'ny ministra nandray izany dekre izany ihany koa ny ministry ny fampitaovana sy ny fanajariana ny tany Rivo Rakotovao. Na dia tsy nisy ifandraisany amin'ny andraikitra sahaniny eo amin'ny governemanta aza ireny zavantranga ireny. Ity ministry mpanjakana ity izay tsy voakasiky ny raharaha iny mivantana noho ny hoe ministeran'ny fampitaovana sy ny fanajariana ny tany no iandreketany. Tsikaritra ary voaporofo fa isan'ireo tompon'ny teny farany ary andrakinan'ny filoham-pirenena amin'ny fanapa-kevitra lehibe tahaka ireny ity filoha nasionalin'ny AFJM ity. Tranga izay efa miteraka fahasorenana sy ady mangatsiaka eo anivon'ireo samy tandapatra amin'izay. Tamin'iny fotoana ny 13 oktobra iny moa tsy nisy ny fampitam-baovao ny mpanao gazety momba izay filan-kevitry ny minisitra manokana no tanterahany teo anivon'ny fitondram-panjakana izay.
fa tsy mbola misy tokotany ny hatreto ny raharaha mikasika ny filoha teo aloha marika ravalomanana miantso ny fampivondronana ny ankolafy ireo mpitarika etsy amin'ny magro manoloan'izay etsy ankilany efa manomboka amin'ny fanangonana tsonia amin'ny fangatana ny famoahana ny marika ravalomanana izy ireo amin'izao fotoana izao fanatetena. Taoriny valan-dresaka fangatana fiaraha-masin'ny fanjakana nataon'ny lalao ravalomanana tamin'ity herinandro ity nanomboka amin'ny fanangonana tsy ny fitakiana famoahana amin'ny filoha teo aloha izany marika komba ary ireo mpiasany ACM efada ireo etsy amin'ny magro. Misy ny tsy fanajana ny zoma olona sy ny fanitsakitsahana lalam-pandrenana amin'ny fitazonana ity filoha teo aloha ity raha nambaran'ny Boutsaza Pero Prime Ministra lefitra teo aloha. Zavatra misy satria ny tazonana azo any dia mialatsena toka amin'ny teny frantsay kely io détention arbitraire satria tsy misy antona mazava mitazona azy na dia misy filazahana ny tompon'andraikitra fanjakana milaza hoe tsy migadra izy feno mifono lenga mazava zany. Isan'ny takin'ireo vondrona manao sininy famoahana amin'ny filoha teo alohan'ny 12 desambra ho avy izao izay tsingerin-taona nahaterahany. Eo ihany koa ny famoahana ireo mpiasan'ny ACM efatra sy Jean-Marc Komba. Ny masivon'ny Allemagne izay efa nihaona tamin'ny ministry ny fitsarana omaly amin'ny fifampirarahana hamoahana ity farany. Hetsakilan'izay kosa nanambarany avy eo anivon'ny ankolafy ravalomanana fa mbola misy ny fisaratsarahana eo amin'izy ireo amin'izao fotoana izao antony hiantsony fampifondronana ny ankolafy rehetra. Izay hoe wisy appel au rassemblement ho an'ny olona rehetrarehetra tsy ankanavaka na timy izy na tsy timy na movansy na tsy movansy fa zay olo mangataheta ny famarinana eto amin'ny tany sy fanjakana dia hiaraka aminay anao hitady ataoko hoe vahaolana ahafahana mamerina ny famarinana eto amin'ny Madagasikara malalatsika ty. Mipetraka amin'ny fanontaniana inona indray no ambadika izao fampifondronana kasaina atao izao sa sarinady anafenana zavatra hafa indray no atao ambadika izao fanangonana tsony etsy izao. Raha ny zavatra hita aloha mbola ahodikodin'ny fitondram-panjakana ny raharaha amin'izao fotoana izao mbola mifanilika andraikitra avokoa ireo tompon'andraikitra rehetra momba ity raharaha ravalomanana ity. Fa mivadika ambony ambany ny fanaran-dalana seho ny governemanta kehitriny io raha tokadiny nalalina ny fanazavana no entin'ny mpanolotsaina ambony momba ny zon'olombelona avy eo anivony ny firenena mikamba ny tsy anjaran'izy ireo ny manakina ny governemanta na izany aza tokony atao famitorana ireo voalaza fa dahalo raha ny fanehoan-kevitra io mpanolotsaina eo anivony ny firenena mikambana io momba ny teti-bola-panjakana sy ny fitsinjaram-pahefana kosa tokony ahintsy izany raha ny fanazavana hatrany ny firenena mikambana izay laza fa andinika manokana momba ny raharaha ravalomanana fanaterina. Nahazo tefa-tsofina mandrivorivo avy amin'ny firenena mikambana governemanta Kolorore ny mpanolotsaina ambony momba ny zon'olombelona Omer Kalameu Omaly no nanatitranitra fa mila hajaina ny lalàna ka mila tsaraina ireo ambara fa dahalo. Un plan d'urgence avec 22 milliards de budget. Donc ça prend en compte marina fa nisy 20 miliary ariary natokana ho an'ireo dahalo ny vafo ampiasaina amin'ny fanentanana azy ireo ny fanangonana ireo fitaovam-piatiana ary ny famerenana ao anatin'ny fiarahamonina zava-dehibe izany saingy mbola misy zavatra hafa tokony atao zava-dehibe manao izay azony atao ny governemanta amin'ireo dahalo fa ahoana kosa ny amin'ireo niaran'ny asan'izy ireo noho izany misy zo amin'ny fanarenana azy ireo eo ihany koa ilay resaka tsy maty manota betsaka amin'ireo dahalo no nahavita herisetra mahery vaika mila mierisetra ihany koa ny fanjakana amin'ny famahana ireo olana ireo. Donc c'est important. L'État doit être plus présent là-bas voilà, pour pouvoir régler ces genres de questions. Inona no ataon'ny governemanta manomboka eto? Ny fitsarana nanao meloka sy ny fanonerana ny arambona sy fahavoazana no heverina fa fampanjakana ny tany-tandalàna. Tsy misy resaka ny fanonerana ireo niarany asa sandratsy nataon'ny dahalo raha toka nanokanana 220 miliary ireo dahalo. Ankoatr'izay, pirofo ny fiarahamonim-pirenena iray izay miasa any atsimo fa tsy dahalo avokoa ireny nampiakanjona akanjo maitso ireny.
Manaraka akaiky ity raharaha ity ny firenena mikambana tahaka izany ihany koa ny raharaha mariky ravalomanana sy ireo olona dimy hafa migadra no ity raharaha ity. Eo ampandinenany raharaha izahay amin'izao fotoana izao ary arahana maso akaiky io raharaha io ho lazaina ihany ny toy ny rehefa tonga ny fotoana tena manara-maso akaiky io mihitsy izahay. Naterin'ity mpanolontsaina ambony firenena mikambana ity ihany koa fa andrasana fanitsiny ilay vola iray isan-jato natokana amin'ny fitsinjaram-pahefana ao anatin'ny loi de finance 2015. Ireo teboka maromaro ireo izay mazava ankehitriny fa mifanipaka amin'ny fomba fijery ny firenena mikambana. Faraky ny fanotanterana taminao tany anatin'ireo lohatenim-baovao tsy nahitana korotana ny teny Anosy nandritra ilay tohivakan'olombelona no tanterahany Wake Up Mada androany maraina. Olona manodidina ny 50 no tonga nitaky ny anafoana ny delestage sy ny fahatapahan'ny rano. Nambaran'ny mpitarika ny hetsika fa tokony omeny filoham-pirenena Rajonary Mampianina ny tsy ahatapahany herinaratra fon'izy rotsaka hovidiana ary mananjo enona ny vahoaka amin'izao fotoana izao ity hetsika ity tsy nahazoana lalana ary naray ny mpitandro ny filaminana maso akaiky isorohana ny korotana sy ny savolovo izay mety hitranga. Fanadidina. Anosy vonikatona ny tamin'ny 10 maraina olona manodidina ny 50 no tariny Wake Up Mada ny fanometanana ary ny ambozina taratasy mitondra hafatra anafoanana ny delestage. Ity tranga ity iainan'ny malagasy nandritry ny 2 taona latsaka kely izay. Tsy ny eto Antananarivo ihany fa na ny any amin'ny faritra koa aza. Betsaka ny olona tonga raha ampitahina amin'ireo hetsika hafa raha nambara mpitarika ny hetsika. Mananjo isika hitaky vahaolana aingana sy vahaolana maharitra ihany koa fa satria hoe izany efa tokony fanomezana tamin'ny filoham-pirenena fon'izy mbola candidat mananjo isika anana service continu sady misy qualité ary mananjo ihany koa isika mba hoenona rehefa misy fitarainana toy izao. Miteraka olana maro eny anivon'ny fiarahamonina ny fahatapahan'ny jiro sy ny rano. Miantraika amin'ny olon-drehetra fa tsy amin'ny olon-tokana ny toy izao ary milaza ireo nandray anjara tamin'ny hetsika fa tafahoatra ny ataon'ny tompon'andraikitra. Fitakiana am-pilaminana tanteraka no ataon'izy ireo. Tsy ahavitana zavatra mihitsy ilay izy, ohatra tapaka ny jiro manomboka amin'ny 9 miverina ny 10 alina ny mpianatra amin'izany tsy mahavita devoir ohatra. Tapaka indray koa ny rano manomboka amin'ny 9 maraina tsy miverina raha tsy amin'ny 9 alina. Dia noho izany miantraika amin'ny rehetrarehetra ilay izy fa tsy olon-tokana na olom-bitsy dia tombontsoa amin'ny be sy ny maro izany hoe tsy manan-korotana izay tsy miantsy ady izay fa mpilaminana ilay izy. Tetsy ankilan'izany kosa nivezivezy teny Anosy nandritry ny tontolo andro ireo mpitandro filaminana maro anisa. Tsy ny andrava ny hetsika ny tanjon'izy ireo fa ny anara-maso akaiky ny filaminany teny an-toerana. Mafana mitandro hatrany amin'ny fivizivizen'ny olona malalaka mba tsy ho hisy fanakanana zany ny lalambe. Sao koa misy fandikan-dalàna mety mitarika mety hoe fikorotanana. Inona moa le mety fandikan-dalàna ny zatra mety azo heverina voalohany indrindra ny famorin'olona izay mety tsy mahazo alalana. Tsy mijanona hatreto ny hetsika raha nambaran'ny mpitarika saingy tsy mbola afaka manao izany matetika kosa izy ireo. Tsy mbola tanteraka ny hoe toy vakan'olombelona manodidina ny fariana Anosy. Mitohy ary mihamaro kosa ny fitaranana sy ny fanankianana isan-karazany hita amin'ireo tambazotra sosialy toy ny Facebook. Dia izay hetsika mikasika ny delestage izay ihany koa nivadiantsika eo amin'ny pejy toekarena. 30 isan-jato ny vola ampiasain'ny komina no avy amin'ny hetra vola mitetina 300 tapitrisa ariary no niditra tao amin'ny kitapom-bolan'ny komina Vaovao aéroport tamin'ny taondasa tamin'ny alalan'ny hetra. Ny hetra trano mitana ny laharana voalohany amin'izany. Fananganana fototra sa madinika sy ny karaman'ny mpiasa no vitan'ireo vola manokana miditra amin'ny komina ireo. Fanadidina. Tsy mahafeno ny filan'ny komina iray ny vola natokany fanjakana ho azy. Ny fitakiana hetra amin'ny ponina araka izany no mameno ny banga. Raha ho an'ny komina Vaovao aéroport avy amin'ny hetra trano ny 30 isan-jato ny hetra miditra isan-taona, 15 isan-jato hatramin'ny 20 isan-jato kosa no avy amin'ny fahazon-dalana anorina trano ary 10 isan-jato avy amin'ny tsena. Ny sara-piantsonan'ny fiara imbonina sy ny posiposy, ny hetra laina amin'ny fiantsonana ary ny hetra laina amin'ny fametahana fisy no mameno ny ambiny. Ankoatr'ireo ny fanamboarana taratasy mpanjakana eny anivon'ny komina ihany koa no isa mampidi-bola ho azy ireo. Tsara aloha zany manamarika fa na dia atao hoe anatin'ny 10 na 9 taona zany tsika no tao anatin'ny krizy ialana ainy ampy fa misy ihany aloha ny fahavononan'ny olona mandoetra ary miakatra ihany izy ireo. Tsy hiteny zaho hoe nanontany aloha ary mbola maro te-hamita ny adidiny tamin'ny taona efa lasa tany aloha raisina somatsara tany io risorana andro-ponina. Atao hoe marisarisa ihany koa taty aoriana noho ny krizy memafy fa mbola azo lazaina fa mbola miakatra mandoetra ihany ireo mpondreo ary
Mahalona ny fisian'ny Kristy eto amin'ny firenena nahitana fienany ny fahavitrehan'ny mponina amin'ny fandoavan-ketra, mitombo manodidina ny 500 hatramin'ny 700 isa-taona kosa nefa ny hetra alaina. Voatazona arak'izany ny vola miditra amin'ny kominina na eo aza ny tsy fahafahan'ny mponina mandohetra ara-dalàna. Ny taona 2024 teo nahatratra 5,700 tapitrisa ariary ny niditra tamin'ity komina ity ary nahatratra 7,700 tapitrisa ariary izany ny taona 2024. Io vola io no entina mampihodina ny asa eo anivon'ny komina. Subvention manko misy ny fonctionnement zay dia misy ihany koa mipema ny karamana état civil regny fa kosa regny zany dia tena azo lazaina hoe couvreva le commune chaque kely de kely le ataontsika hoe le subvention fazakana ipemana le risque état civil satria misy zay manko tato aminay ya ka raha jerena zany dia kely de kely aloha zany le subvention fazakana. Tsy afaka miandry ny fanampiana avy amin'ny fanjakana foibe ny komina eo amin'ny fantaterahan'ireo tetikasa. Voatery arak'izany izy ireo mitady vola sy fanampiana hafa hantaterahan'ireo asa ireo raha tsy ahivina. Raha isan-jato ny volam-panjakana ihany natokana ho amin'ny fitsinjaram-pahefana. Eo amin'ny lafin'ny fiarakarena amin'izao akatoky ny fetin'ny krismasy izao, enina tsirairay isa-taona ny vola ampiasain'ny orinasa malagasy iray anaovana hazo noely raha tamin'ity taona ity niakatra amin'ny 7 ariary izany no ny fiakaran'ny vidin'ireo akora fototra entana nafarana avy any ivelany ny ankamaroan'izy ireo. Tsy manana anjara toerana amin'izany ireo orinasa madinika amin'ireo akora ireo ny girlande vita malagasy ihany no hita eny an-tsena fanadihadiana. Nafarana avy any ivelany ny 700 hazo noely amidy eny an-tsena. Ny 200 ihany no vita eto an-toerana. Hazo, tarby, loko, taretra, ireo amin'ny ankapobeny no akora hita amin'izy ireny. Ho an'ireo hazo noely nafarana, manodidina ny 2,000 ariary hatramin'ny 2 ariary no akany azy ny apotiny. Manomboka amin'ny 9,000 ariary ka hatramin'ny 5,100 ariary kosa ny vita malagasy. Ny atsara ny tsena ho an'ireo hazo noely ireo. Ny tombo 4,700 raha oharina tamin'ny taon-dasa, ny vola miditra amin'ireo mpivarotra, manodidina ny 50 isa isan'andro eo no lafo. Ohatr'izao zany 75-80 zany nitondran'ny ankizy anazy eto. Sahanay mihitsy zany milahatsa ny entanay sy le entana vita sinoa zany. Fa tsy eto aloha zany le vita gasy zany mbola tian'olona no le vita sinoa. Zany isaorana an'Andriamanitra zany ze zavatra rehetra eo. Misy ny olona zany misy kelikely ny azy. Tsy dia misy tombony be da be moa zany izy rehefa mavita an'le fety fotsiny dia zay. Se ampiarina mampidi-bola ny fanamboarana azy noely. Na eo aza ny fahamorany, ahazoana tombony 100 zany raha oharina amin'ny vola ampiasainy. Sehatra iray tokony ampiroboroboana izany raha ny nambarany ny otrikafo. Fa mora loatra ny taxa lain'ny mpitondra fanjakana amin'ny entana vanivelany anika maty ny vokatra ato anatiny. Tsy hoe mampiditra entana be deaibe no tsara fa manao zay anatsarana ny vokatra eto Madagasikara, indrindra fa vokatra vita amin'ny hoe le antsoina hoe valeur ajoutée. Mampandeha ny économie avy any Azia tsika asa na avy any Chine reny, na avy any Hong Kong reny, na avy any Singapour reny, tsy dia fantatro loatra. Madagasikara nge tany malalaka be, azo atao mihitsy nge no mamboly sapin otrandrahana rehefa tonga ny krismasy ohatran'izao e. Araka izany, ny fampiakarana ny TVA amin'ireo vokatra avy eto an-toerana ireo no isan'ny manimba azy ireo. Hatreto, tsy mbola manana ny toerany mazava ny orinasa madinika raha eto Madagasikara. Totoran'ny fifandraisana sy ny asa fanaovan-gazety kosa indray ny enany isan'ny mpifidy raha oharina tamin'ny fihodinana voalohany amin'ny fifidianana izay ho filohan'ny ho lavitry ny mpanao gazety. Ny tsy fahalavorariana teo amin'ny fanomana tamin'ny fihodinana voalohany sy ny fizarazarany mpanao gazety no isan'ny antony tsy namparisika firy ireo mpifidy. Na izany aza ny zotra mpilaminana ny fifidianana hatreto fifidianana ifanandrina ny Hervé Rakotosanana sy Gérard Rakotonirina. Ny andidiny izay vetrany. Raha tsy mahafeno 500 ireo tonga mifidy, tsy anan-kery ny valin'ny fifidianana izay mivoaka eo. Ny zava-misy aloha hatreto, ny enany isan'ireo mpanao gazety tonga nandatsabato raha ho Antananarivo manokana. Antony noho ny tsy fahatombanany fikarakarana tamin'ny fihodinana voalohany sy ny fikorontanany vokatra. Teo ihany koa ny fisaraham-bazana izay misy eo amin'ny samy mpanao gazety. Manao antsoavo manoloana izany Francis Rasoamaharo, mpanao gazety Madagascar Magazine. Misy fisaraham-bazana ny mpanao gazety izay rivotra tsy mety tokoa amin'izao andro iainantsika izao. Tokony tsy sarasaraka izany ny mpanao gazety hoe ty mpiasa-panjakana, ty privé, ty zao. Tsy mety izany mpanao gazety raha ihany.
na privé na mpiasam-panjakana ray mpanao gazety fianakavy mpanao gazety eto Madagasikara vitsikelytsika 1200 eo tsika inona mbola edina amin'izany alo miray alo mipetraka ny ordre ilainy zany no mampisy ny fivoaram-pirenena tsy fisin'ny ordre na tonga nkrotana 5 taona teo tsy nisinininy jereo nikrotana zay ny zavatra tiako lazaina. Na izany aza nanao ezaka ireo vao mierana tsarana ny fifidianana nasiana fanarenana ireo lesoka izay hita fa nampisy olana teo aloha isan'izany ny fanangonam-bokatra avy any amin'ny faritra ho voaray androany daholo ny valim-pifidianana rehetra amin'ny bron-pifidianana 420 akoatra n'Antananarivo ny 5 desambra kosa no amoahana ny vokatra ofisialy. Sy mety ihany koa zany ny pvskane izany hoe ny sarin'ireo le firaketana an-tsoratra avy any amin'ireo le fandatsaham-bato 420 hafa izany hoe anio ariva zany tsika dia efa mahafantatra ny tendance. Ny firaisan-kina no andrasana amin'ny mpanao gazety mba ahafahana mametraka amin'ny toerana maha-izy azy ny asa fanaovan-gazety. Ny firaisan-kina ny mpanao gazety ihany koa no anomezany olona lanja ity asa fanaovan-gazety ity. Voka-pifidianana vonjimaiky voaray minitra vitsy taloha nanomboana izao fampalalam-baovao izao teo amin'ny biro-pifidianana 720 amin'ny 420 manerana ny Madagasikara mitarika amin'ny Sambato 3 sy 300 Gerard Rakotonirina 700 kosa ny any Hervé Rakotosanany. Dia izay koa ny dirantsika eo amin'ny vaovaon'ny kolontsaina fanomezan-danja ny asa tanana malagasy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena io no votoatin'ny fampiratiana izay tanterahana ao amin'ny rovan'ny Manjakamiadana amin'izao fotoana izao fampiratiana izay nokarakarainy ONUD sy ny PNUD ary nampitondraina ny lohateny hoe tsara. Asa tanana ny arahan'ireo avy eto andrenivohitra sy ny avy any amin'ny faritra Atsimatsinana Nosy. Olona 20 no nandrafitra ireo asa tanana vita amin'ny akora natoraly vy sy plastika ireo mpandrarava iny no tanjona no kendrena voalohany amin'izao fampiratiana izao 7 volana no nikarakarana ny hetsika ary tanjon'ireo mpikarakara ny ampiakatra ny isan'ireo mpanao asa tanana mandray anjara hatrany amin'ny 3,000 any. Fa amin'ny tontolon'ny varotra kosa indray mpitsidika maro no tonga namaly ny antso tamin'ny varotra fampiratiana hetsika salon des jeux et des jouets tetsy amin'ny Coliseum Matsonjombe nandritra ity tontolo androandroany ity varotra fampiratiana kilalao, fitafiana, sakafo ary fampifalifaliana ny ankizy isan-karazany hita teny avokoa ireo. Natao hanamaivana ny fahasahiranana ny ray aman-dreny amin'izao manakaiky ny fetin'ny krismasy zao ity hetsika ity. Itohatra amin'ny rahampitso ny hetsika isan'ny nampiavaka ny salon des jeux et des jouets no nampiainana ireo sarimihetsika mahaliana ny ankizy toa ny Blanche Neige, Dora sy ireo maro hafa trano efa mandidina ny 10 no hita teny ary ahitana ireo kilalao isan-karazany. Fanampanazavana. Istanto rehetrarehetra zay eto dia marotra daholo. Ao ny sakafo, ao ny akanjo ankizy, ao ny kilalao, ao ny resaka koa kojakoja ny momba ny ankizy, accessoire sy ny tariny. Dia manao koa zay ny animation na jeu, misy karazana jeu maro samihafa, misy ny gratuit, misy ny payant, misy ho an'ny rehetrarehetra zany eto. Misy ho an'ny lehibe koa, misy hatramin'ny paintball, tsiera la carabine, misy zavatra ho an'ny lehibe koa zay tsy azon'ny ankizy atao. Mbola etsika ara-kolontsaina na oraka izay no azo ilazana ny fampisehoana ny arahan'ny gangsta-papa sy Prince tetsy amin'ny CCSK Tanimena ao Malerive du Haut de Choc izay noentin'izy roa lahy ny fahitany ny fiainan'ny fiarahamonina eto Madagasikara na eo amin'ny lafiny sosialy na politika. Tanora avokoa ny ankabeazan'ireo liana tamin'ity fampisehoana ity. Filazan-kevitra izay nataon'izy roa lahy tamin'ny fomba mivantana ity seho ity izay etsika faraparany nataon'izy ireo amin'ity taona 2024 ity aron sombitsombiny tamin'izay fampisehoana izay. Ianao rasoa, fijalia, remiaiky, saory, amonaiky, tomonaiky, miensara, mialaiky, tavara, fanenena, famparafesana, famiterana, fampakesana, aretana, fanafody, fampitarena, laletody, omaniada, filana, mampiada, adalana, fahavana, vitamina, mampatoa, lotamina, toizina, fanasitsara, afo, tsy mamery, fakafana, mistera, tevoto, anjera. Mbola
mbola kolotsaina trano tsy mahasarika ny tanora kosa ankehitriny ny mamaky ireo boky misy ireo anganon'ny Taolo fahiny na eo azy zany boky vaovao amin'ny fiteny telo samihafa malagasy, frantsay ary anglisy navoaka ny volatina Rahaga nangonana fanampiana hoentina nohanana ireo ankizy kamboty eto Madagasikara. Ivorombola sy vonikasina boky mitantara angano mirakitra ny toe-tsaina malagasy. Fanampanazavana. Rehefa manoratra amin'ny teny malagasy dia tena toe-tsaina malagasy no entiko manoratra, izany hoe asorina daholo mihitsy ny fisainana any ivelany tandrevana ny antsika teo anatin'ny kolotsaintsika ny voambolana ampiasaina indrindrindrindra amin'ny ankizy angano lazaiko hoe angano fa afaka mamaky azy daholo 7 ka hatramin'ny 7 taona. Io tantarana voninkazo tsy mihetsika, voninkazo tantarana fifandraisana, fifanakalozana sy fifankatiavana voninkazo vorona. Ny voninkazo zavatra misy fakany tsy mihetsika, ny vorona mandehandeha zavatra malalaka tia fahalalana, nefa andrareo ny fakahita dia ny fakatia dia izay ilay tantara zany. Ny mpanao ny sarin'izy io Mamitiana Andrenarsoa dia hoan'ny zazakamboty tanteraka ny miditra amin'io. Iverenantsika ireo teboka nisongadina tao anatin'ny fampahalamba-vao tamin'ny tian'ivity Nodimandro Malialy ny Clément Ravalson filohan'ny antoko amana antoko Piombonezaka didim-panjakana nivoaka tamin'ny alalan'ny filan-kevitry ny minisitra Mangingina ny andro ny nahafantarana ny nahatongavany Ravalomanana marika teto nandefasany ity filoham-pirenena teo aloha ity any Antsiranana fa tsy nahitana korotana ny teny anosy nandritrilay toy vakan'olombelona tanterahany eo Ankapomantandro any maraina olona mandidina ny 50 no tonga nitaky ny anafoana ny délestage sy ny fahatapahan'ny rano. Voaka mpifidiana vonjimaika amin'ny 50 izay ho filohany ho lafitry ny mpanao gazety, birao mpifidiana 7 amin'ny 420 mitarika amin'ny Sambato 3 Gérard Rakotonirina 7 kosa ho an'ny Hervé Rakotosanany. Dia izay koa no entina manakatona ny fampahalamba-vao amin'ny teny malagasy tamin'ny tian'ivity sorona manokana ireo mpanaraka ny fampahalamba-vao amin'ny alalan'ny fahitalavitra DSTV any Antsiranana sy FMA any Toamasina. Aorian'ny fampahalamba-vao amin'ny teny frantsay no anarahinao ny fandarana Kérol izay karakarain'ny fahitalavitra Kolo TV sy ny onjam-peon'ny Kolo FM ampahafantarinanao ihany koa amin'ny tian'ivity fa ho vahiny sy nezy ao anatin'ny fandarana tafatafo amin'ny Kolo FM amin'ny alatsinaino avy izao ny avy eo anivo ny haverena ny Alliance Voargasy. Dia izay koa no entina mamarana ny fiarantsika mamy fotoananao indray raha mpitsy tahaka izao veloma tompoko. Vao shampoing sy volpery. Vaovao, vao shampoing citron, papay, ciment, amin'ny sachet sy tavoahangy. Ny fampalalam-baovao ny Kolo TV dia nirahanao tamin'ny Vao shampoing. Ny magasin Sharp eo akaikin'ny pompier tsara lalàna nanolotra anao teo ny vaovao.